baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Raisiko fifaliana lehibe ny miaona aminao indray ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina. Efa niaraka teto nandritra ny andro maromaro. Androany sika dia mbola hitohy indray ny fiarahantsika eto. Hojerentsika makasika ilay fifanandrinana lehibe. Mialohan'izay aloha dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao Richard Andrianjatovo. Hivavaka isika. Rainay izay an-danitro, misaotra anao izay fa menao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fanavotana ary ekeo ny fangatanay noho ny amin'izany Jesosy Kristy izany. Tsara ianao, Andriamanitra mahafinaritra ianao, Andriamanitra mendrika hoderaina, mena voninahitra ianao. Fa izay kosa dia olombelona mitady famelan-keloka noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao. Meo anay ny fanahinao masina, mampianatra anay, hanoro lalana anay, ampafantatra anay ny fahamarinana. Ary aoka mba ny fanahinao masina no ampiteny sy hanositra molotro ka ahatonga ny olona tsirairay ho voakasika ao am-pony ary hanoro tena hiantoraka eo am-potitry ny azo fijaliany Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany mivavaka izany. Amen. Ilay fifanandrinana lehibe. Betsaka no lasa saina fa raha namorona izao tontolo izao ilay Andriamanitra telo izay iray, ilay Andriamanitra nazavaina tao amin'ny lesona ny rahantsika nianatra ny soratra masina, dia voalaza amin'ny baiboly fa io Andriamanitra mpamorona io dia tsara indrindra noho noforoniny. Genesis 1:1-3. Kanefa moa mahagaga ary mametra-panontaniana mihitsy ny olona hoe nahoana no fijaliana sy fahoriana miafara amin'ny fahafatesana trano no mameno ny tany. Erisetra mampiorokoditra etsiroa, ady savoritaka, loza teraka ny toetrandro, ratsy, saika sakafon'ny maso sy ny sofina isan'andro, maraina, atoandro, hariva. Mpandinika anankiray izay moa no namoaka izao hevitra lazaina manaraka izao. Tamin'izay fotoan'izay dia mbola enina lavitrisa ny mponina teto an-tany. Dia izao ny teniny hoe raha ireo olona enina lavitrisa eran-tany fotsiny ozy ny ray mitomany amin'ny fotoana anankiray isan-kerinandro, dia efa mahatratra ray hetsy-barika izany. Izany hoe havita hamorona renirano lehibe anankiray afaka handidina ny tany iray izany ao anatin'ny 100 taona monja. Dia nofarana ny teniny hoe lohasan'ny ranomaso izao tontolo izao. Na anaiky an'izany sika na tsy, na marina izany vinavina zany na ho diso, dia aza adino fa vao adidim-pahoriana tokoa ny fiainantsika eto, satria vao teraka ny zaza mena vava dia efa mitomany. Misy ny ray ny maty dia mampitomany, azo ny fahadisom-panantenana dia latsa-dranomaso. Setroka fotsiny aza anie dia efa mahamando ny maso. Nahoana no misy anefa izany rehetrarehetra izany, kanefa dia fiandohana tsara indrindra no tantarain'ny baiboly. Fanapahan-kevitr'Andriamanitra samy rery, tsy nisy nanery azy ny famoronana. Genesis 1:1-2. Zava-boary manokana sy miavaka ny olombelona, sangany indrindra teo amin'ny asany ny olombelona. Tsy nisy aloko ny fahafatesana ny koriana tao amin'ny olombelona tamin'ny voalohany. Genesis 1:1-3 ny hanamarinanao azy, ary ny 9:20 ka hatramin'ny 20. Amin'ny mafitiavana n'io Andriamanitra telo izay iray izay namorona io dia nomeny safidy malalaka ny olona ny foronina. Genesis 1:2-20
sy 710 nomeny azy ny fanambadiana mba ahafany manohy indray ny asa famoronana efa nataony dia namorona olona izy. Nisy nanimba nefa zany Satana ny rangoro fototry ny afo. Izy no fahavalo nanimba ny zavatra tsara indrindra vita n'Andriamanitra. Amarino nge ny voalaza amin'ny Petera 1:5-6. Tsy hoe ratsy hatranam-bolony akory Satana, satria ilay Andriamanitra tsara dia tsy amorona anjely ratsy mihitsy. Tsy ireny endrika afantarantsika azy amin'ny sary ireny akory no marina momba n'io Satana io. Fitaka avokoa ireny. Satria tsy misy na dia iray amintsika izao aza manana endrika amam-bika tsara be tahaka n'io Satana io. Ny Ezekiela manambara fa tena tao aminy fahatsarana rehetra. Ezekiela 20:15. Nanana ny voninahiny tanteraka izy. Eo amin'ny 13:14 misy an'izay. Vokatr' izany dia tonga tao aminy ny avonavona. Ezekiela 20:17. Dia nitsiritra ny toeran'Andriamanitra i Losifera. Tsy nanao ny asany araka ny tokony izy, ka niafara tamin'ny ady zany. Noho izany dia voaterina nandroaka azy avy tany an-danitra ilay Andriamanitra namorona zay tokony ho tompoiny. Apokalipsy 2:12. Zany hoe efa fahavalo resy tany an-danitra izany Satana izany. Fahadiso-kevitra mahavoafitaka indrindra pahazon'ny olona ankehitriny ny tsy fanekena fa misy anie io fahavalon'Andriamanitra anankiray io. Satana izay lazain'ny Baiboly fa mpanjaka ny maizina, hoy ny Efesianina 4:1-5. Mpanjaka n'izao tontolo izao ny fototry ny ratsy rehetra satria nidina teto an-tany ny fikomiana tamin'Andriamanitra Bary. Tamin'ny alalan'ny naneken'ireo razambentsika ny andany didin'Andriamanitra, ka niteraka fahotana, nitarika fahampitena mahatsiravina ny voary manontolo. Genesis 3:1-7. Hoy ny Genesis 3:7 hoe voaozona ny tany. Ka tonga ny fahoriana sy fahafatesana. Losifera no nitarika ny fantikanany didy folo voalohany indrindra. Zay mivoalaza ny Jaona 4:7. Ary tsy nijanona treo ihany zany fa nitomony ny anjely teo ambany fanapahany. Dia nitoy tamin'ny fantikany Adama sy Eva miaraka amin'ny taranany rehetra hatramin'izao izany. Romanina 7:7. Romanina 5:12. Noho ny tsy nitandremana ny didin'Andriamanitra no aton'izao fahasombana rehetra izao. Mbola hitoy hatrany nefa ny fikomiana amin'ny lalàn'Andriamanitra, indrindra fa ny sabatany, satria io didy folo io mitahiry ny didy faefatra momba ny sabata ka halan'ny Satana mafy tokoa izany. Hainy tsara fa mahavelona ny fankatoavana sy fitandremana ny didin'Andriamanitra. Zay mantsy ny voalaza ny Ezekiela 20:1-12, 9:17. Samy miresaka avokoa ireo andinin'ireo fa nomen'Andriamanitra ny didiny ary nampahafantariny azy ny fitsipiny zay mahavelona ny olona manaraka izany. Ary eo anatin'izany ny sabatan'i Jehova. Raha mandika izany sika dia tonga amin'ny fahafatesana. Raha manaraka kosa sika dia velona mandrakariva. Ary vokatry ny fantikan-dalàna mihitsy no antony izao fahasombana rehetra izao,
ka miezaka mitaona olona maro izany Satana izany mba hikomy amin'i Jehovah sy ny lalàny. Mba maro ny olona namany aringana any amin'ny elo mirehitra afo rehefa higadona ilay fotoana andringanana azy araka ny voalazan'ny Apokalipsy 7:20. Koa tsy magaga raha mare fampianarana toa marina sika miresaka fa nandrava ny didy folo Jesosy. Tsy marina zany, lainga marivo tototra zany, mora eliny akotokanana ka aza manaraka an'izany. Mahafaty ny tsy fitandremana ny didin'Andriamanitra. Ary ny tsy fitandremana ny didin'Andriamanitra dia fanoherana azy. Ny fanoherana an'Andriamanitra nandroana ny Satana tany an-danitra. Ary ny fanoherana ny tenin'Andriamanitra nandroana ny Adama sy Eva ny ala tao Edena. Loza ny hoan'izay andany amin'ny Satana nefa amin'ny fotoana hifarana an'izao tontolo izao. Fa hiaraka ho ringana miaraka aminy ny ratsy fanahy. Azonao vakiana tsara ny voalazan'ny Apokalipsy 2:20. Ary ny Apokalipsy 2:15. Efa tsy haritra intsony dia hifarana izao fanandrinana misy eo amin'ny ratsy sy ny tsara izao. Koa sainanao mba haneo ny safidinao hiandany amin'i Jesosy Kristy. Fa avalo efa resy Satana. Tsy haritra intsony ny fanjakany. Ravravizana zany vola mankarena zany ny olona mba tsy ahatsiaran'Andriamanitra. Totofa ny lainga hatreny ambony pilipitra ka tsy hain'ny olona intsony ny fanavana ny marina sy ny diso. Koa sarina ny sainao. Hazavaina mihitsy aza mba tsy handany aminy ianao satria fahavalo fety zany Satana zany. Tsy andrarana nakana anao hivavaka intsony izy amin'izao fotoana izao. Fa vao maika ary ianao arisy mandeha mivavaka. Avela iantso an' Jesosy ianao, saingy ny fivavahanao dia sakanany. Ho azy, ary tsy Jesosy no antsoinao fa izy. Misy fetrany anefa ny famindrampon'i Jehovah satria izy dia efa niteny hoe zay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary nanambara hatramin'ny ela zay tsy mbola natao akory. Dia ilay manao hoe ho toy ny fikasako ary hefaiko ny sitrapoko rehetra. Isaia 2:7. Tsy maintsy avoaziny izao faravana rehetra izao. Ho fongoriny ny ratsy sy ny mpanao ratsy dia ho tanteraka ilay nolazaina hoe indro havaoziko ny zavatra rehetra. Apokalipsy 1:15. Nanaiky ny fitaka nataony ny olona dia simba ilay fikasan'Andriamanitra tsara indrindra. Inona ary ny vahaolana natolotr'Andriamanitra? Ny fianarantsika manaraka rehetra dia hijerena ny mahakasika an'izay. Asaiko anao mba anaraka izany ary hamakafaka andalina. Samy ho tahin'ilay Andriamanitra mpamorona izay mikendry mandrakariva ny asoa. Maniry indrindra io Andriamanitra io mba tonga anao isan'ny voavonjy rehefa ifarana izao ady-goavana izao. Amen. Dia mametraka mandram-peona mandram-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?